Entina fa zao indray tsika hijery amin'izay ny fanasitranan'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Ataontsika indray mijery fotsiny ilay izy alohany hidirana any amin'ny zavatra hafa. Zavatra mahagaga rehefa tena mijery ianao dia telo ihany ny fanasitranana mahagaga tantaraina ao amin'ny testameta taloha. Anankitelo monja, aizavy ary, izavy ny sitranina. Namana. Tena tsia, zafady. Ezekia. Neny Ezekia raha tsy tena hitantsika eo, neny Ezekia raha tsy tena mahagaga fa nasiana fanafody. Mofona viavy napetraka teo amin'ny feriny dia sitrana. Fa le mahagaga ny resantsika. Voalohany ny Joba sitrana ho azy avy eo rehefa taty aoriana. Eny azo lazaina koa fa mahagaga fa tsy tena nolazaina hoe mahagaga. Le menarana varahana. Fandehan'le menarana varahana misy an'le menarana afo manaikitra ny zanak'Israely. Dia zavatra ataonao tsotra fotsiny, jeren'le menarana varahana ianao dia sitrana. Zay le mahagaga resahako zany. Tsy le hoe mankany amin'ny dokotera na manao inona ohatra ny eny Ezekia zany fa tonga dia sitrana. Dia faharoa namana Siriana le mijoboka ao anaty rano Jordany impito dia sitrana. Any tena mahagaga. Any mba manandrana an'izany ery anosy ange ahitanao azy. Tsy possible. Dia ny fahatelo Ezekia ty. Neny Ezekia tokoa. Dia azo lazaina ihany hoe mahagaga satria avy eo izy nahazo 15 taona fanampiny. Momba anazy. Fa nampiasa fanafody ihany Ezekia na izany ary. Zay fotsiny ny fanasitranana mahagaga ao amin'ny testameta taloha. Nisy ihany tamin'ny Elisa le nitsangana tamin'ny maty fa le sitrana ny resantsika fa tsy le mitsangana amin'ny maty. Ny fahagagana koa nisy ihany fa dia jereo tsara kely le izy. Ary ankoatran'izay mahavitsy azy zay dia ny menarana varahana ary dia tandindony Jesosy Kristy paoma iny. Paoma fotsiny ny menarana varahana. Io le nyresahan'i Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 4:4 hoe tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Dia hanandratana ny zanak'olona lay Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana zany. Io resahan'io. Tandidon'i Jesosy Kristy zany ny tena antony iny. Dia neny namana indray neny namana Siriana indray dia mifandraika mitovitovy amin'le an'le vehivavy Kananita. Le Sirofenikiana. Lay tadidinareo amin'ity le hoe mba sitrano ny zanako dia hozy izy Jesosy Kristy hoe tsy mety manome mofo an'ny alika kely. Tena nalikain'i Jesosy mihitsy ty vehivavy Kananita ty. Dia mbola niteny ihany izy hoe ny alika kely iny hozy izy mamitsipona an'le poto-mofo latsaka avy eny amin'ny latabatra ihany. Dia ny haiko mihitsy Jesosy Kristy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao dia sitrana le zanak'le vehivavy Kananita zany. Zay zany ny tanjon'io sy fandehan'iny fanasitranana anankiroa reny. Fa ny Ezekia ihany zany ny tena hoe narary Ezekia dia nahazo tombonandro 15 taona. Fa maty ihany izy rehefa avy eo na izany azy. Ka ny tiana horesahana amin'le namana zany dia zao hoe afaka mihitatra ho any amin'ny tsy jiosy ny fitahian'Andriamanitra. Zay. Sy ty vehivavy Kananita ty koa hoe indraindray mba mahasombitsombony ihany ny alika. Dia afaka mihitatra any amin'ny tsy jiosy ny fitahian'Andriamanitra. Zay zany tena tanjon'ireo fanasitranana anankiroa ireo ao amin'ny testameta taloha. Fa mahagaga fa rehefa ty amin'ny testameta vaovao ao amin'ny filazantsara
dia 20 ny fanasitranana nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara, zany hoe tena niakatra be zany, 4 fois zany, 7 fois. Dia mbola misy 12 hafa ankoatran'izay fanasitranana fa tsy teneniny le izy, fa lazainy fotsiny hoe nisy olona maro nanantona anazy dia nisitraniny daholo ireo, iny 12. Zany hoe be dia be mihitsy zany ny fanasitranana ao amin'ny testamenta, ao amin'ny filazantsara. Ny tena marina kokoa amin'ny filazantsara. Rehefa ary amin'ny ny asan'ny apôstôly izy ny vitsy, dia any amin'ny epistily izy tsisy tsony. Ao amin'ny asan'ny apôstôly Paul le hoe na dia ny aloka ny fotsiny ara ny mosoara fotsiny voakasika dia sitrana ny olona, fa rehefa narary Timoty tsy nisitran'ny Paul fa nasainy nisotro divay kely. Dia nisy ny Trofimo narary saika maty dia navelany teo fa tsy netiny nandeha niaraka taminy, sady tsy nisitraniny tsy netiny fa najanony. Dia nisy ny ohatr'izany misy marary be dia be, na i Paul koa raha moa zany narary tsy sitrana. Mila azotsika zany fa ohatr'izany le fanasitranana zany, tsy hoe misy foana io le fanasitrana mahagaga ny resantsika, fa teo amin'ny Jesosy Kristy ihany izy tena niroborobo. Inona nampiroborobo azy tampoka teo amin'ny Jesosy Kristy? Dia mila azontsika fa any amin'ny testamenta taloha indrindra dia ny aretina mifandraika foana mosary sy ny ady ary fanandevozana. Miaraka foana ireo zavatra ireo, aretina, mosary, ady ary fanandevozana. Ary mifanohatra amin'izay ny fanasitranana indray dia miaraka amin'ny fahavokarana, miaraka amin'ny fiadanana raha ady ny tato ary fanafahana raha atao amin'ny fanandevozana ato. Zay foana zany ny filazan'ny testamenta taloha azy. Ary tsika mianatra gasy mahay mamaky baiboly dia mahita fa ny filazantsara dia mbola tsy tena le vaovao fa mbola tetezamita fotsiny. Fa rehefa maty Jesosy Kristy izay vaovao dia mbola tetezamita ity zany. Ka mifandraika amin'ny fahatongavan'i Kristy zany le fanasitranana ao amin'ny filazantsara, mifandraika amin'ny fahatongavan'i Kristy. Hitantsika ohatra Luka 4:4-12 ka hatramin'ny faraka amin'ny 20 itsika tsara io hoe dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka amin'ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'i Isaia mpaminany, ary noho ny namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny mahantra izy, naniraka hitory fanafahana amin'ny gadra izy, fampahiratana amin'ny jambo, ameriny izay ampahoriana ho amin'ny fahafahana, hitory taona-kasitrahan'ny tompo. Rehefa naory ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra tao amin'ny sinagoga. Dia hoy Jesosy tamin'ny androany efa tanteraka eo anatrehanareo zany soratra zany. Dia hitanareo ny aretina zany eto dia mifandraika amin'ilay fanasitranana, dia mifandraika amin'ny fahavokarana, mifanafahana amin'ny ina koa izy teo, ny fanasitranana, fahavokarana, fiadanana. Dia izay le ataon'i Jesosy Kristy, izay le lazain'i Isaia, dia io no tanterahany Jesosy Kristy ao amin'ny baiboly. Nao tompo maso kely tsika satria mamaky baiboly tsika dia mijery kely hoe inona ny karazana fanasitranana nataon'i Jesosy Kristy. Nisy ny marary nisy ny kilemaina, jamba, malemy, marenina, ohatr'izany misy ny demoniaka, dia misy maty natsangany. Ireo zany ny karazana fanasitranana izay nataon'i Jesosy Kristy. Misy miboka misitranana. Ahoana ny fomba fanasitranany azy? Samihafa be mihitsiny, tsy mitovy foana. Ilayntsika no mijery an'izay ahafahantsika mijery hoe ahoana zany ny fomba fanasitranan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Indraindray izy mamaly ny finoan'ilay marary, hoe satria mino ilay marary dia tongava aminao arak'izay inonao. Fa indraindray tsy le marary mino fa le havany. Tadintsika le malemy mitondra nentina tamin'ny brankara, dia finoan'ilay havany fotsiny dia fa nasitrana an'ilay marary. Indraindray izy manontany amin'ilay marary dia miresaka amin'ilay marary. Indraindray tsy olona ray ny sitraniny fa vondron'olona. Le boka folo zany hitantsika dia tonga dia niaraka sitrana daholo izy
anankifolo dia ny ray ihany roa ihany ny verina. Indraindray le ohatran'le marary tao a Betesda, misy marary be deaibe io miandry an'le rano hetsika, dia le malemy io ihany no nositran'i Jesosy Kristy. Fa tsy nisitraniny daholo izy rehetrarehetra le niandro rano teo, fa navela niandro rano teo ihany, fa le ray io ihany nisitraniny. Zany tena miovaova mihitsiny dia nandray moa tonga dia tenenina fotsiny hoe nanasitrana marary maro izy. Iny le 12 izy isitsika no miverina ao amin'ny filazantsara. Dia indraindray koa izy manasitrana à distance télé-guérison. Le zanak'le kapiteny, ozy izy le kapiteny tsy mendrika nidiranao ato amiko fa manona teny ray ihany dia ho sitrana ny zanako, dia tonga dia sitrana ny zanako ao dia sitrana le zaza ary alavitra ary. Tena samy hafa be, tsy mitovy mihitsiny ny entin'i Jesosy Kristy hanasitranana arakarak'izay mitranga. Indraindray izy mila mikasika an'le marary, kasihana mihitsy le marary zay vao zay no mahasitrana azy. Indraindray tsy fantany akory. Eto le vehivavy le nanjoko nandritra ny 12 taona, dia le vehivavy mikasika anazy dia tsy fantany akory fa henony fotsiny hoe nisy hery niala tato anamiko, dia izy zany izy le nikitika anahy teo. Farany tsy maintsy niteny ihany le vehivavy hoe za tompoko. Dia indraindray izy miteny fotsiny. Tamin'ny Bartimeo zao, inona no tiako atao anao? Ny ampahiratana anahy, mahirata ary. Dia nahiratra, vita. Fa raha mifaneny Bartimeo sy le lehilahy ao amin'ny Jaona 7, ka raha olona amin'izao fotoana izao reo, dia nanangana sekta. Hianatra momba sekta tsika mety amin'ny 2 volana na ao aorianan'izay. Hoe tsy Bartimeo ve lahy? Bartimeo elanga tsy jamba tambola kely, jamba ko manino lahy sitrana? Zany sitranin'i Jesosy. So dia Jesosy no nasitrana lahy, ary lahy koa nga tsy jamba tambola kely, za jambatra ny ekibon-dreloko. Ozy izy ity zany, za jambatra ny ekibon-dreloko. Fa zany sitranin'i Jesosy, fe lahy so dia Jesosy no nanasitrana ny lahy. Tena Jesosy mihitsiny. Ka hoanarana nanasitrana ny lahy, tonga dia nitenenina hoe mahirata dia nahirana. Tsy izy zany le tia. Jesosy rehefa manasitrana dia makafety izy dia apetany amin'ny masony maka vovoka izy dia roa rano dia apetany amin'ny masony dia asainy mandeha avy eo amin'ny sasany Siloama dia zay ansitrana. Zany dia laty tena tsy Jesosy Jesosy zany miteny fotsiny dia sitrana dia miady izy roa lahy dia nanangana sekta. Ndray sekta misy feta dia ndray sekta miteny fotsiny. Zany mahatonga sekta amin'izao fotoana izao zavatra ohatr'izany nefa samy sitranin'i Jesosy daholo izy anankiroa. Ka samy hafa, izy zany manao izay tiany, fa tsy voatery arak'izay eritreretinao foana. Inona ny antony? Inona ny tanjony hanasitranan'i Jesosy Kristy? Fitiavana. Noho ny fitiavany an'ilay olona, noho ny famindrapony amin'ny olona dia manasitrana izy. Manasitrana izy. Matio 4:7-11 dia miteny hoe no nidina avy tao an-tsambo kely Jesosy dia nahita ny vahoaka betsaka ary onena azy izy ka nanasitrana ireo mararina. Tanareo, no ilay fonena, compassion, no ilay fitiavana, famindrapo, dia zay no antony nanasitrana ny tompo voalohany indrindra. Fa faharoa, ny antony fanasitranany ihany koa dia fanehoana hery, démonstration de force. Ao amin'ny Luka 5:20, lefa mivakitsika teo, fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany hamela heloka. Zay zany le démonstration lazainy hoe ho hitanareo fa mahay mamela heloka fa tsy Andriamanitra ihany mamela heloka fa za Andriamanitra. Dia hoy izy tamin'le malemy, za milaza aminao mitsangana batao mifandrinanao dia modiany antranonao. Démonstration hoe manana fahefana amela heloka i Jesosy Kristy. Indraindray zany. Indraindray koa rehefa hanao fanambarana izy. Ohatra anankiray tena hita zao rehefa hanambary Jesosy Kristy hoe zany mofinainy, ilay nidina avy any an-danitra, dia nampitombo ny mofo 5 sy hazan-drano 2 izy amin'ny Jaona 9. Fa raha fanasitranana indray ny resantsika dia ny Jaona 7 le jamba teo mahiratra, dia alohan'ny tenenany hoe
mba hahafahany manazava n'le hoe izany fahazavany zao tontolo zao zay manaraka tsy handeha amaizina fahanana fahazavana ainy dia anaporofony an'io satria Jesosy Kristy tsy mitory tsy misy porofo dia misitrany le jamba rehefa avy eo dia lasa nahiratra am'toko fasivy azonareo ohatrohatr'izay zany le fomba fiasan'i Jesosy Kristy manao fanambarana izy ndraindray koa fiantsiana défi manao défi fotsiny izy ahoana ny ataonareo Luka 4:9 ka hatramin'ny 10 hoy Jesosy tamin'ireo manontany anareo mono manao sova ny mety atao amin'ny sabata sa manao ratsy satria sabata ny andro mahazo manao sova amin'ny sabata ozy isa tsy manao satria retsy mpanaraka sabata be mamonjy aina va sa ny mamono no azo atao rehefa sabata ary nijery reo rehetra manodidina azy izy dia niteny tamin'ny rahalehilahy hoe atsory ny tananao dia nataony zany ka sitrana ny tanany ahoana asa be ve zany manasitrana zany retsy mantsy lalàna be hoe sabata tsy mahazo manao ninina dia namana sitrana ary tsy azo atao dia efa tady amandrika an'i Jesosy Kristy dia nanao défi ingarainy dia ndraindray ohatr'izany zany ny antony na ny tanjon'ny anaovan'i Jesosy Kristy fanasitranana fa ndraindray koa tena fanafahana amin'ny herin'ny démonie mihitsiny fanafahana amin'ny herin'ny démonie hitantsika ohatra ao marika betsaka marika 7:1-7 ka hatramin'ny 7:20 dia betsaka zay antony zay ahafahantsika mahita hoe inona ny antony anasitranan'Andriamanitra ao amin'ny baiboly inona indray ny dika ny hevitry ny fanasitranan'i Jesosy Kristy zany dia tena ngezabe indrindra ao amin'ny filazantsara mahatonga anazy hoe betsaka tany dia maneho ny mahamesia azy satria ny jiosy dia nihevitra foana hoe zany mesia zany dia mpanjaka anafaka amin'ny romanina olona piady be zany mesia zany anafaka ny zareo amin'ny romanina fa teaneo koa Jesosy Kristy hoe non tsy zay le izy ka najaorina mpanao batisa ara ny andry ihany alepontsy izy ho faty izy efa fata fa ho faty izy Jesosy jaorina mpanao batisa nalala tsara mihitsiny indro zanak'Andriamanitra zay manesitra amin'ny fahotany zao tontolo zao jaorina mpanao batisa nahita mihitsy efa nitenena hoe zay nahitanao fanahy masina milatsaka eo amboniny no izy nahafantatra izy hoe Jesosy Kristy fa ny andry ihany ngarainy hoe aizany le Jesosy tsy mihetsika ihany dia alohany ho faty izy dia nanontany ihany hoe enao ve le andrasantsika enao ve le izy sa mbola hafa no andrasantsika Luka 7:17 ka hatramin'ny 2:20 dia naniraka ny mpianany zany Jaona hoe enao ve le izy sa hafa no andrasantsika dia namaly azy ireo Jesosy Kristy hoe eto le manahirana antsika hoe miavinavina ve ty Jesosy ty sa inona fanontaniana enao ve le izy sa tsy anao ka izy niteny hoe za le izy sa tsy za dia toto fa sao tsy mila miteny izy fa efa fantatry Jaona zany fa Jaona miandro hoe rovina ianao ny andray fitondrana fa Jesosy Kristy niteny hoe alao andry zalaza amin'ny fitondrana zany fa mandehany ianareo ambarao amin'ny Jaona zay hitanareo sy renareo zao mahiratra ny jamba mandehany mandriga diovina ny boka mareny atsangana ny maty ary mahanitra hitoriana ny filazantsara hitanareo fanasitranana no resahana hoe le Mesia dia anasitrana le anasitrana ny resahako teo fa avokarana fiadanana ary iny izy teo fanafahana zay no asan'i Jesosy Kristy fa tsy hanafaka amin'ny romanina akory fa hanafaka amin'ny fahotana fa reto fanasitranana reto dia paoma ihany sary anehoana n'le tena fanafahana ataony rehefa aorinan'ny azo fijaliana ity io tenen'i Jesosy Kristy io ito reto rehetrarehetra dia ity fatany fa mahain'ity Isaia 7:20 ty Jaona dia raha vao miteneny iny zany Jesosy Kristy dia fankahazo ny resaka ry zareo hoe ay tena le Mesia ihany io zany satria zao le Mesia amin'izany andro zany rehefa tonga Mesia dia ho reniny marenina ny lazain'ny boky asa mandre na dia ao amin'ny maizina aza sy ny espito aza dia ahita ny masony jamba zay io le nyresan'i Jesosy Kristy hitomba faliana amin'ny tompony iory ary mahantra ao amin'ny olona dia hiravoravo amin'ny ray masiny Israely io le nyresan'i Jesosy Kristy teo dia azony Jaona le izy hoe ay tena le Mesia ihany io zany fa paoma hafa le izy fa tsy le paomako tiako
resaka Mesia Isaia 3:5 dia ampahiratina ny masony jambo dia ampandrenesina ny sofiny marenina hitsambikina tahaka ny dierany mandringy iobo ny lehilahy moana fa isy rano iboboka ny tany efitra ry isy reny rano any amin'ny tany karakaina io zany rehefa tonga ny Mesia dia azony jaonina le izy hoe zay zany le izy zay mahatonga eo amin'i Jesosy Kristy ny tena ny ahitra reto fa nao amin'i Jesosy Kristy ary mbola tsy testamenta vaovao satria alohan'ny azo fijaliana dia mbola paoma ihany reo fa fantatsika fa ny aretina dia avy amin'ny fahotana ka raha vitan'i Jesosy Kristy manasitrana ny aretina ny tena tiany lazaina dia afaka manala ny olona amin'ny fahotany Jesosy Kristy izay ny tena tanjony natongavan'i Jesosy Kristy tety ambony tany Matthieu 1:20 hoe ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy satria izy no amonjy ny olona rehetra amin'ny aretiny zay amin'ny fahotany dia rehefa manasitrana zany Jesosy Kristy dia milaza izy hoe zah le andrasan'ny Israely araka ireo andinindreo dia zah le izy zah le nandrasan'ny Israely nanositra Jehovah araka le Isaia 2:20 le mivakiny tao amin'ny Luka 2:4 satria zany no sorany Jehovah dia Mesia zany zay ny dikany hoe Mesia olona voaositra ka na Mesia io na Krista dia olom-boaositra daholo zay ny azahoany dralahy Ballon d'Or foana anafaka zay rehetra ory amin'ny fahoriana zay ny natongavan'i Jesosy Kristy anome azy fifalinany amin'ny famonjena zay le voalaza teo amin'ny Isaia teo dikan'izany raha manao fanasitranana Jesosy Kristy dia tsy fanasitranana supernaturel lasa io indray moa fiteny zao fa tsy hoe surnaturel fa lasa supernaturel c'est anglisy kokoa super kokoa amin'izay ny mpanao fanasitranana tsy ireny zany ny antony anaovan'i Jesosy Kristy fanasitranana tsy personnage ny Marvel akory izy ka hanao super héros fa tena io lay Mesia zany hoe tsy fanasitranana mahagaga zany nataon'i Jesosy Kristy tsy fanasitranana tsy mila dokotera akory satria nandray izy mampiasa feta fa mampiseho ny toerana eo amin'ny lalam-pamonjena izy hoe inona mangeja anao dia hanafaka anao inona marary anao dia hanala an'izay inona mahajamba anao tanareo le jamba Jaona 5 jamba teo aloha izy fa mahiratra ankehitriny dia itsika rehetra afaka mihiran'izany hiry zany daholo hoe jamba teo aloha nefa tsika tsy jamba akory taloha fa jamba ra-panahintsika zay le tena tanjon'i Jesosy Kristy le hanafaka an'izay fa tsy lay fahajambana hita maso akory